zao tsika miteny zao a betsaka ny olona mahatsapa ny any ivelany fa na dia mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana ary ny firenena malagasy dia hita fa mivoatra ny firenena malagasy. Zay tsy hoe noho ny olona miteny mafy no manana ny rariny. Ny olona mitsikera tsy afaka mitondra ny fampandrosoana. Ny olona mitsikera hoe tsy vita io no tsy mahavita azy, fa tsika kosa mahavita azy miasa ary ho hitany zareo eo, ho hitany malagasy rehetra hoe ahoana ny transformation na ny fanovana an'ity Madagasikara ity. Zay ny antony nametrahana ny fanamby ary eto ihany koa zany dia efa milaza fa ametraka parc solaire 20 mégawatt tsika tsy maintsy ho vita alohan'ny volana Aogositra eny amin'ny lalana makeny amin'ny Tsiranampiaramanidina ny Vato. Amin'ity volana mety tsika ho avy zao afaka herinandro vitsivitsy zany dia anao ny appel d'offre anaovana ny parc solaire lehibe indrindra eto Madagasikara 100 mégawatt izay apetratsika eto Antananarivo ihany koa. Ankoatran'izay dia metrahana 5 mégawatt na parc solaire ihany koa any Anosy-Be, any Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianaratsoa, Tioleara ary Antsirabe ametrahantsika an'izany parc solaire zany. Fehanao zareo dia zao. Zao fandeha-piainana zao angamba tsy andalo le fanoherana satria le vahoaka mihitsy zay moa mahatonga anay vahoaka amiray efa mi tsapanay hitanay fa tena mahantra le vahoaka ka raha mbola mahantra le vahoaka reo izay dia tsy maintsy hanohatra raha mbola tsy mety ny fomba fitondran'ny fanjakana ny firenena izay dia mpanohatra ary hijanona mpanohatra. Dia ny olona mantsinge avaky ny idina zany mijery hoe misy mpanolotra eto sa tsisy dia mandeha ny fahasimbana amin'ny lalana dia mangina tsy ny olana amin'ny rano sy ny jiro dia ohatran'ny tsy ahitana. Misy resaka base toliara dia ohatran'ny tsy hita ihany. Mandeha io resaka fantikana lalana samihafa io antikan-dalàna maro samihafa zany eto amin'ny tany sy firenena dia ny olona zany tena amin'izay nge mahatonga ilay fanontaniana misy mpanohitra ve eto ary miverimberina zany fanontaniana zany gavaky ny misy mpanohitra ve ara-pikela zay hoe mahatsapa ve anareo aloha ao anatin'ilay satria ohatrany hoe teny foana manao fanambarana fa mahatsapa ve anareo hoe mahavita an'ilay karazana fifandanjahan-kery na rapport de force amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Izay ao anatin'ny RMDM dia nametraka mihitsy zany hoe fanoherana zany fa izay ndray kosa aloha dia vonona ny ilaza marina amin'ny alalan'le hevitra teneninay fa tsy adidika za samyrery nefa ny atao hoe fanoherana fa adidika za sy anao adidin'ny mpitondra fanjakana koa no manamboatra ny zavatra rehetra tsy misy tsy vita ary tsy mety na ohatra hoe lalàna fa teneninay foana io mandika lalàna ny mpitondra fanjakana fa izao ny zava-misy le manampaizana malagasy koa mijery an'le izy fotsiny amin'izao omeko tsiny amin'izany ny mpitsara malagasy mihitsy zany zaza mivolavolaina teto Madagasikara fantatra zao fa ny article 42 fantatra zao fa ny mpitondranao ange ka nationalité frantsay tsy manana akory na dia karapanondro malagasy ary fa dia io ny akeliny asempy rotrako pitiny iza zany tsy manaja le lalàna tsy mimpanohatra fa zay dia miteny zany hoe ny fanoherana eto Madagasikara zany dia amin'ny alalan'ny fanambarana ny olona mantsy zany zao miresaka tsisy action mihitsy saina le andraisanareo an'izany hoe action zany satria zay hoany ny olona fa ny fanambarana aloha dia eny tokoa hoe misy fanambarana mba tsy lasako hoe mba matetika ihany ataony eo anivon'ny RMDM zay ao anatin'ny fanoherana mikasika ny tranga misy eto Madagasikara sa hoe atao aloha reny na hoanina tsy hoany aloha mba aketo aloha zany izay dia tsy anisan'ny mpamono olona zay dia tsy lamboto fa irahantsika ny tamin'ny bokan'izany tamin'ny 2009 nampiasa fiatsika tsy lamboto inona ny tsy mba inona ny tsy potika teto natramin'ny radio Madagasikara nge nampalahelo mitahirikevitra atao potika tsy hita fa amin'izao fotoana izao zay aketo aloha manohatra izay manohatra amin'ny vava fa tsy mbola mikasa mihitsy aloha tsy mbola nitondra
raha zay marina olona vonoana fa rehefa tonga kosa aloha le rano mihoatra zay de mampitandrina amin'ny fanjakana fa na iza olona anakana anay eo fa feno le izy izay de tsy maintsy anao ny ataonay eo indrindra ge de efa miprifie efa maminao avertissement aloha igabyvaky ny adina indrindra moa fa moresantsika eo ihany mikasika an'reto eo fa iny ao anatin'reto fionana sy fitsidiana official zay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny herinandro moa efa manao avertissement izy mampitandrana fa zay manana manao fihetsika manala baraka eo na manakorotana eo ny ministre ny serasera ihany keo sady mpitondra tenin'ny gouvernement de efa nyteny fa andraisana fipetravetrany zay manakorotana mba tsapany le mpitondra fanjakana ve tsapany le préfet ve ny zavatra teneniny fa efa ela nge Madagasikara no afa-baraka tamin'ny fifidianana alabaty be reny fahambaraka reny tamin'ny fanonganam-panjakana fahambaraka reny tamin'ny resaka iny ty CBO fahambaraka reny famitahana vahoaka fahambaraka zay azo fantatra zao tontolo zao zany fa maninona le olona raha ilaza marina am'le vahiny eto Madagasikara de hoe manala baraka de izany tokony anakorotana mialatsiny fa zay milanja ohatra milanja pancarte fa tsy basy fa izy mipanapoka basy eny an-dalana eny izay ve samy miaramila zay irahana de iza zany mpanakorotana vahoaka matoa mitaraina de fa ao anaty fahantrana tanteraka roany zany zay nylazay ny ministre Lalatiana Rakotondrava tamin'ny androny de tsy oatra mifanolotra ihany ve zany zavatra resahany gaba te tsy anareo milaza fa ndreo manampahaizana de natao anaty faronkososina mihitsy raha mifilazanao zany ny mpitsara ny article 42 satria hoe vahiny vazaha de zao ndray nareo hoe raha hoe orarana ve ny olona any eo hevitra amin'ny alalan'ny sorabavety ho hitany vahiny fa hoana ihany zany izy ty de aiza zany le hoe itsika malagasy gaby ny tokantrano tsy ahaka ny vady tsy ampangatahana izany isika ny zavatra fanarotra tompokoa de tokony ho ataoko satria le mpitondra fanjakana nge efa niezahana ny teneniny niezahana ny resahany fa tsy niaino io sady tsy nijery izy ndray moa tokony hitarena voaka malagasy tsy am'ireo vahiny reo ve na de tsy ilaina azy fisiny zany Macron zany eto Madagasikara mihitsy satria nanandiavany razanay zany zay tamin'ny manjakarina de nahita any zany satria izay ny solona voalohany vavady ny dirany avany zay maty voalohany tao ka izay ny teny hoe tsy mifisiny eto akorona sina ilanjany fa ny fitaranany fisiny mba tiana hore epita am'izao tontolo hoe maro ny mpanao gazety mety ho tonga eto amin'io de tapa-piteraka zao tontolo zao ny afatra hoe jalo mivoaka malagasy na de efa fantatra zao tontolo zao fa firenena farahidiny tsika zany hoe manana heritreritra ihany ve zany ny RMDM ao anatin'izay anao faneho-kevitra ohatra hoe filanjana sorabaventy sy ny sisa na de misy ary lay karazana fandrahoana de manampy an'izay koa amin'ny lafan'day ohatra hoe ifanipahana ihany koa hoe ny filoha mpanorona ny RMDM neka tany à la Frantsa ny filoha teo aloha no nanao fanambarana mikasika an'ilay zava-misy eto Madagasikara allo aloha tenenina hoe tsy filoha mpanorona ny RMDM izy fa filoha vidin'ny RMDM tsy mitovy zay manam-panirina ihany ve ny RMDM ny lanja soram-bavety tsy eo ny olana fa le vahoaka mihitsy mitady an'izay satria le vahoaka nge nijaly ka le vahoaka raha maneho ny heviny angamange manana zo vahoaka hoe hidina an-dalambe ampiseho hoe zay mahantra avy aleo zay mba hisakafo avy aleo zay mba hitady vola maninona moa mpiasa fanjakana nge mahazo karaha misam-bolany ka tsy maninona jour férié ny 23 fa izay mpivarotra tady isan'andro maninona zay tsy avela hivarotra nefa io ny hanina hoanina isan'andro iverena kely le fanamarihana nataon'ny tokora fahalamanana teo inga igabyvaky ny adina hoe
tany Ampitandramasina ny folo ino tsara nametranareo sy folo ny fidin'ny RMDM dia nisy fanambarana ny arahany tamin'ny folo teo aloha Rajonaro zany hoe samy folo teo aloha tany France raha tsy diso ny atoko izay tarenareo moto Rajonaro Mampianina dia isan'ny mikambana ao anivon'ny RMDM mbola ao ve isa efa tsy otsony satria rehefa tena menanao zany ohatrany hoe zany zay nyteneniny zareo tany aloha teneniny ny fanenay aty koa efa misy zavatra hafa resana zay ve le tena izy higaby vakiny adina sa misy fanambarana mantsy nytaony zareo ny miangasiazy manokana io tsy io zany ohatran'le fanambarana tany Toliary eno raha va tsy fantatra ny bureau politique ny RMDM dia engagement le olona miteny personnel zany fa tsy engagement ny bureau politique ohatrany teteny ndraiky gaby vakiny adina zany raha tsorona hoe dia misy olanareo anatiny eo tsisy olana izahay afaka miteny zay tianmanana kirarony be zavatra rehetrarehetra zay mivoaka ao anatin'ny RMDM dia fandinihan'ny bureau politique ny RMDM ny akoatrany tsy dinihan'ny RMDM dia décision anazy personnel any zany heviny zany tsy ohatrany hoe manalefaka ny herinareo miafebliranareo ve zany tranga misy zany satria nisy zao le Toliara dia tsy miangasehany any zany satria tsy niarahana zavatra dinianao anatin'ny bureau politique ny tokony an'ireo dia nisy an'ilay fanambarana mikasika amin'ny basy Toliara tena Toliara anarana tokony maromaro mihitsy ny voatonona atao anatin'izany dia misy an'ity resaka an'ity dia iny basy Toliara iny anisany nanao fanambarana tamin'iny ny misy team misy HVM misy MFM misy mitarika ny RMDM mihitsy fa tsy voatonona nataony team ny RMDM petsaka ny fanambarana dia le olona niteny tamin'ny fantatra fa izao ny laza koa nge bureau politique ny team hoe tsy avy aminay io fa nazo mitokana na ny bureau politique ny team Toliara ary nilaza an'izay ohatran'izay ny teo anivon'ny RMDM inona zany tao ambady ireny sy le zavatra misy aty amin'ny fohy be igaby vakiny adina misy resa-bola vily izy sa misy resaka ino tsy manana tsy afaka miaccuse olona satria za tsy tany za tsy nandray vola fa alao izy fotsiny teny hoe za angeka izao izao fa matoa alao ary tsy atao hoe vola fa misy resaka tombotsoa ve le izy zay oa miaccuse an'izany manahirana be fa matoa le bureau politique ny team tany Toliara nao an'iny fanambarana iny koa dia misy zavatra fantany eo fa tsy zany le amaly an'izany amin'ny herinandro zany misy vorina misy hetsika roa lehibe moa zany eo ny fitsidinihana hoe visite d'état visite officielle zay ataon'andreo mato Emmanuel Macron folo frantsay eto Madagasikara dia ny ampitsony iny mifampitohy amin'izay ny fihaonana tapany fahadimy zay ho ataon'ny vondrany ranomasimbe indiana zany na COI samy tanterana eto antananarivo renivohitra ireo efa nandray anjara tamin'ilay fanadiovana tanàna fe ny RMDM mba ilay fanjairana dara satria mba tsara koa le mba madio fa tsy hoe kory hoe anina fa mba hetsika maha-olo-pirenena zany taizany no faritra nrasinareo an-tanana ny faniriana dia nitohizan'le fanadiovana fa tsy hoe vonjy-tavanandro ohatran'ny tapitapina arabe mety aloha iratsena zany mety aloha zany le madio mety le madio izy amony tsy tia madio zay indrindra matsy fa izao tsy atao vonjy-tavanandro fotsiny izy io fa reny lasa mpiasan'ny commune be deaibe mamafalalana reny tokony toy isan'andro reny satria tao daholo angena ministera inona nanadio tao enga le toy isan'andro fanadioan'reny olona reny lalana fa tsy hoe tonga Macron mantsy nasiana landany amin'izao fa tsy le COI didiovina ohatran'ny mamarina ny tanàna ohatrany hoe tsy eto Madagasikara hoe tsy mahantra be Madagasikara fa zay le fanampiana maso ohatran'ny teteny ve anao hoe tsy efa anatin'le lojika le malagasy mahay mandray vahiny ve le sa fetsarambelatsy indray zany ohatran'ny teteny an'izany ianao sao dia metsara velatsitsika fa alao hitan'ny olona mihitsy ny tena mahazo atsika sa hoe ahoana ka itsika nge efa fantatry ny olona le mahantra fa diranovan'indrindra ara-tany fa maninona raha hitan'ny olona nefa le izy fa le fanitrana sy ny fahalotona nge tsy voatery araka koa izy gaby hoe rehefa mahantra nga dia voatery aloto fa tsika nge mba mahay madio na mahantra izay nitenanako hoe tsara le fanadiovana ay miasa le fanjakana zany mba tsoratsora miasa kosa le fanjakana sa hoe tena hoe tsy mety aminareo ndray le tena le miasa le miasa nge mahafinaritra ho ay
fa izao tao isan'andro zany hoe nareo zany hoe ataovy ihany toizo lizy fa tsara nareo nge ohatra tsy mety hoe tokony efa farana ty vitona ty fa mampitraly mahanitra magare de zao na lizy ohatra zao ndray mahita hoe toizo lizy ty fanadiovana angambany aloha mpiasa-mpanjakana manao an'le izy mpiasa-mpanjakana zany a tokony tsy ao anatina politika ka rehefa le mpiasa-mpanjakana manadio an'le izy de toizo tokony toizo amin'ny mpiasa-mpanjakana tanteraka mitsy le asa ataony zany toko lasa mpiasan'ny commune ohatra ny commune Antananarivo renivohitra fa de tsy mba misy zavatra mba hita hoe zavatra positif mety mba hoandrasana ve zany mifatongavana andriamatoa Emmanuel Macron isany ataontsika hoe mpifandray amin'ny fifandraisana amin'ny lafiny toekarena tsy resako zany lafiny politika amin'ny Madagasikara France sy Madagasikara de mifampisakambana manao ohatra ny tanàna fisiavana zany nge matetiky raha misy fanapa-kevitra politika goavana mitondra fanovana eto amin'ny firenena de na voalohany any France na mana fanambarana an'io ohatra matetiky zao tamin'ny andro fitondrana Rajoelina de any France ny tompony andraikitra-pony teo andreo fitondrana SVM no milaza fa amin'izao Desambre natao fifidianana ty Madagasikara nety manontany tsy mahazo valana zone député azony tamin'ireny fotoana ireny valopolo mahery roa amby valopolo le chiffre tamin'izany fotoana zany zany hoe inona mba zavatra mety mba hoe miabo zany mba horaisina amin'ny fahatongavany ty alao teneniko hoe raha hoan'ny boaka malagasy aloha de tsy manakatenany am'zany satria tadifa zavany la France zany nge kely ny Madagasikara kely ny Antananarivo koa raha zay ataony compte fa resaka géopolitika moa le izy za ty teny hoe lanezy tsy azo hanina fa samy miteny hoe mangazo ihany ny azo hanina avadika tapioka izy amin'ny manan-karena indrindra amin'ny arena kibon'ny tany rehefa kelikely eo tsika fosy ny terarara be de be fahadidiny eraky ny tanàna io resaka QMM resaka pasimainty resaka volamena sy vahatsoa reny mivoaboaka isan-karazany reny izany tokony azo tombotsoa am'izany tsy mivoaka malagasy fa mimpanambola izy mimpanambola mazava be fa mivazaha exploit na vazaha io mbola amiko zany tetika fanadevozana fandroan'izay ny tedaviny rehefa zareo atao amiko zay satria ho alainy daholo ny zavatra ty amintsika mipitondra antsika raha teo koa moa vazaha zanabazaha raha teo izy raha ohatra izy ka andoheta tompoka tsy eto Madagasikara nandoheta fa any la Frantsa fisary mahazo état de sang hospice ve tsy andohitra eto kosa aloha eo na amezako tsy ny an'le mpitondra malagasy le manampaizana malagasy vazaha mena le état de sang hospice fa gasy samby gasy tsy afaka mifanaja izay ka samba nieritreritra mba hanao candidat fa zany état de sang hospice zany tompoko de anisan'ny nampijaliny nakazy ary tsy azo mihitsy moa fa ndraindray kosa sao de mba le administration fiscale no mahazo tsininy fa le olopirenena mety tsy nahavitany devoirany anisan'ny manampahaizana malagasy zany de ny firenena volona mivokarin'ny firenena nefa zao zany hoe mato le izy fandraisaky le olopirenena nge tsy manao an'le devoirany hoe mamando ara-potoana n'lay mba zavatra tokony ataony an'le firenena fa miandry an'le akitaky zany zay vao hoe raha ohatra ka nahazona lalaka izay de nandohany zany raha ohatra ka nanisy volany taty aminay fa matoy zay mangataka le état de sang hospice tsy nanana nitroso zay na influence fa tsy azo hatramin'ny farany le état de sang hospice ka nareo mety efa fatany zay tsy andray anjara amin'ny fifidianana de inona moa no hanina fa troanay nefa mimaka an'izay nandray zay na tsy andray fa tsy nahazo zay eny ary anaraka dokam-barotra kely vitsivitsika de manohy etindray miaraka amin'ny piano ndao eny ary de mbola manohy ny fandaharantsika mbola eton'ny vahiny gaby vaky ny adina filohan'ny antoko vamina ny voaka amiray ary ihany koa mpitondra tenin'ny RMDM sady mpiambana amin'ny bureau politika ny RMDM zany androdiben'ny en démocratie eto Madagasikara fotoana ihany koa zao gaby vaky ny adina ny andraisana ny antsony piano ihany koa raha misy fanampanazavana fitondrana vaovao fanamariana mety ho fianakianana koa fanontaniana mety efa mivahiny na amin'ny fandaharana amin'ny akapobeany atony mazatra de raha sina mpitiavana anao 2 minitra sitraka raha miteny anao avaiza le miantso raha ohatra moa mety aminao mitonona ny anarana hoe isaranina fa ty anarina vao maika ao am'le mapety azy tsara rehefa misy antso fery mbola tsy volana izy hotoizatsika ny ady hevitra COI andian'ny fahatelo leo efa misy antso miaraba miaraba tompoko
salama e tapaka izy andian'ny fahatelo lo apetranao ny Madagasikara amty tsika napetrany andian'ny voalohany aneo amin'ny fahatelo zany am'ireo 10 hotanterahana zany tsika nosy lehibe indrindra am'ireo firenena mandrafitra ny COI fa tsika mantra indrindra de ataonao tanisa mihitsy le fantrana ka zava-misy tsy azo afenina zany namana Bruto tsika ve zany de tena tsy mba misy tsika tsy mahay fa mampitondra tsika tsy mahavita de tsika malagasy ao anatin'izany zany malagasy mihitsy no ataony satria izy manana didy sy andraikitra lehibe izay afaka ialana mihitsy le olo-pirenena malagasy zay mahatonga misy rendez-vous isaky ny 5-7 taona taloha de 10 taona hoe eto ary le rendez-vous mba ahafahantsika manapa-kevitra no avy nyty firenena ity de zay mahatonga naitiny responsabilité zay mahatonga naitiny partager izy raha ohatra ka hoe tsisy le fangalarana an'le vato fa teo nge songadina be zany namana Bruto izany tsy nahalala hoe natare amin'ny fividianana communal tery ary alabaty be matsiravina taiza io zao sode mba le hevitra hoentin'ny le mpifaninana tsy maharesy zao raha ohatra zany izy hoarina am'le anina de ozy izy le tanora ry tanàna hoe old school zany hevitra reo zany ry Bruto efa tsy antsony zany zao efa TikTok de ludo de efa inona zany zao fa tsy hoe mialatsiny io zany zao namana Bruto io zany zao namana Bruto ny any Vatomandry député de Madagasikara mahita le tekatraina indray le olona miteny tsy zange fividiana io tsy lany-bahoaka io enary misy antso olo ty de raisiny izy miaraba tompoko salama allo miaraba ya pale miaraba ny toprodio miaraba ny bahina miaraba tompoko ya momba ty sese o rano tena marisaka eto talo eto tantara kely mihitsy hoe nanomboka tany nosorarivo zahoaty tima nanaraka ny njemalotino manohana amin'ny firekevitra foloa arikaravalo manana mampa nanaraka satria tsy mety amiko ty fanonganam-panjakana tonga de tamiko kotahoda ty taty amin'ny sivy sy roa arivo niaritra ny mafy mihitsy zao tsika nefa 2025 tena mbola tsy fantatry mihitsy le sorotalana nde alienande matomarikaravalo mane mamono makaiza moa izy ty tena anareo amin'ny RND manko amin'ny RND mabahiny inona mihitsy ny tena hoanao ve nareo sa tsy hoanao inona no ataonareo mamity fatongavana mato Macron ty sa nareo matahotra am'privé sa inona teny mihitsy mariny aza mity koa de mampateneny matahotra le privé ve nareo de matahotra ny gaza ve sa lefa manao arfetalance le niteny eto fotsiny hoe zay de manameloko tsy vitany fanemelohana tsony misy le vahiny tsy manampy fanamelohana tsony zao zavatra zao apatena latsaky mba hiasire tsara resaka mananjary Vatomandry resaka fividianana olona anytany olobe ny tanàna lanytany 5 isan-jato hoe de nisoloana lehibe ny tanàna mihery mara lanytany 5 isan-jato de migrevy le olona ny any Vatomandry any tanambo mahatsara mbola matorany anaty ala le olona fa miroro amin'ny resaka mifeksamboratony marami io resaka fividianana de anaiza fotsiny ve nareo de fotoana inona zany nareo tena anohatra tena anohatra ary fa tsy raha ohatry zao tsika lahany andro tena lany mpalohana nareo ary lasa kivy tena resaka surezany tena kivy mpalohana nareo de inona le ataonareo tena tonga de ahitsio mihitsy le zavatra hoe matahotra zay na ahoana hoe de mahafaka mivahivitra zay zany le ty fandaranty tonga de basy ty fitiavana mihitsy aliko basy ty fitiavana koa le izy inona mamono makaizy nareo ty makandra matoy zay mbola mijoro mpanohatra de tsy mpiaraka amin'ny fanjakana zany tsy fomba fanjakana zany ny azoko tena sy teneniko aminao de hoe aza matahotra aminao fotsiny ihany marika ny lazan'zany anaty baiboly fa tsy hoe marika ravalomanina kory za metraka koa tsy adidiko za samy rery fa adidiko za sy anao omba labe maso koa nanao any firene raha manana tsika andao tsika hiaraka fa aza mamporisika olona fotsiny fa le hiaraka sika miaraka fitondrana miaraka amin'ny fitondrana le hiaraka sika le hoe andao sika hiaraka resanao io tokony andao hiara amin'indry andao hiara amin'indry sika anohatra ny fanjakana io andao raha sy fanazavana miaraba tompoko de zika ve miarabe salama tompoko Antico la sera che comprandi le raha managgio teo
za dia misy olona fotsiny fa maro ge zay ataototo amin'nyroatra teto zay raha maro be le vahoaka zay no zany tokony mba fa io toerana leto zany le manao solona tsy azo atao kely fa tahatra zao ifantakary fahantakara tonga di misavaka di karakara izy somary nisy fataovana kely rasarasy kely fa zay tokoa ao mbola miresaky ianao hoe tena tsy atidiko za samy rery fa atidiko za sanareo mbolao le olona ohatrany tsy mary ratsiratsy kely ny fifandraisantsika tamin'ny androany afaka mamerina angamba izy raha sitaka aloha mba mamerina miantso kely anao fa somary ratsiratsy kely le fagnendrenesananao teo dia tsy tafita tsara le zavatra tianao ampitaina mbola manana fotoana avalavitsika dia atsarao kely fotsiny toerana mety etsonao dia mety afaka miverina miasa hoe parce hoe mahatsapa ve ny mpanory zay manana lay ady izy eo amin'ny populaire satria miteny foana hoe mantena mahatsapa ve nareo andamosina reo ny olona sa hoe miteny foana nareo fa tsy angambany sofany teny angamba ianao teniko mihitsy angamba satria nareo mbola mametraka interrogation miaraka aminareo ve ny olona mahatsiaro tena fa mandeha amin'tsy zao firenena zao ny olona mahatsiaro tena fa efa mahantra fadiran'ova amin'ny Madagasikara ny olona mahatsiaro tena fa incompétent mpitondra ny olona mahatsiaro tena fa manao ny ataony gendarmerie lasa tsy tafiboaka fa lasa tafi-panjakana dia angamba inoko fa hiaraka aminay mpitondra incompétent izy ianao voafarany teo zany zao dia efa hoe nandresy aloha amin'ny fotoana raha zay mahadika an'izy a satria dia hivoaka indray zany le vola amin'le fek sy ny FRD firy izy teo 3 tapitrisa dollara mpitondra mahay mitarika indrindra ty Afrika leader africain mandraso aloha voatany saiko le izy fa ianao mampinge ohatrany ndraindray ianao sao dia tsy manana fa dia atany saiko fotsiny ngely izy tsy possible anao no zany isika vokatry le hoe fahombiazan'ny diplomatie malagasy no 1 atongavana Emmanuel Macron anao visite d'état et 2 Madagasikara no apetrahany fivorena tapin'ny COI andehan'ny fahadimy satria anao fotsiny zany resaka aminao zany ry iaby vakinetina ny gendarmerie ozy ny tompona andraikitra ambony anivon'ny gendarmerie nampiasa anay daholo izy mpitondra fandimy telo ary reo le mitabataba afa zao amin'ny gendarmerie reo dia mbola ampiasa anay rehefa avy eo zay kely le fandeha izy nareo zany ohatrany efa ao anatina vala anankiray nareo a dia ohatrany hoe misy zavatra fa misoratra amin'ireny dia ohatrany tsenjery zany le zavatra mbola toizako ihany hoe 3 nahazo ceinture sixième ny sport 4 centimetre ny anananay fanganisy nanao téléphérique ireo rehetrarehetra zao téléphérique fa aniza ny tombony amin'le téléphérique dia iza mahazo anina amin'io anao autoroute mbola tsisy nanao azany teto eo ny Tomasina zao fa lasa misy Miami Matona Zaka fa lasa Paris any tanao zany efa miova daholo izy ry Gaby Vakinedina enao moko milaza izy mako hoe niova le izy hoe nisy ny Miami nahazo Paris tanao fa mitondra fahasambarana manao izy mampitsikitsika mihitsy ny tenenina satria efa misy fahaiza-manao zany alao resana aloha miasa tetezana eo miarabe salama tompoko nanahoana izy zany afaka miteny anao ary aloha allo le somary tapahana kely aloha tena tsy tafavoaka lay feo anao ratsy be lay fifandraisana fanjakana mpanagada zay ny tena zay zayako teo reno koa zay la tahoranareo ave raha ny olona ny tena zany fa tsy ny olona mpitolona ohatranay akory no matao ohatran'zany fa izay ao anaty rahana inge zany fitiava-tanorazana zany ary zay ny navakinidina solavantiny fitiava-tanorazana
fanontaniana apetrako satria nareo mametraka fanontanianako na tokony tsy hametraka an'izany ary mba hanakaiza re le volamena lazaina hoe nidiovina tany Suisse dia mba nakaiza re le volamena lazaina hoe atao 10 volamena izy amin'ny gasy mavidy an'ireny fivarotana tanindrazana reny aminay satria atreto tsy mbola nisy ny laza nahita an'izany tsy nisy ny laza hoe verina zany teo anivon'ny banky foibe aloha tamin'le fankalazana fa 10 taona banky foibe nge fa hoe ity le endrika 10 ariary eo faverina le eo amin'ny arivorivo kilao eo zany hoe ray taonina mahery teo zany izy ihany no misy an'izany ve eo amin'ny banque centrale lao nareo aloha fa nangatako hoe mba hitsikirikana izy amin'ny hoe mba hijery maso angamagera za zao koa dia tsy ampidiry mihitsy ty mpanoka fa raha amin'ny lafiny takandreny azo ataony manokatra fanadihadiana parlementaire kanefa firy moa ny tsy efa nangataka an'izany fa natao ve fa fanamariana eto kotsiny ao anaty izy hoe azo atao manao fanadihadiana parlementaire fa nanao anaty ateny miara-pirenena reny miaraka daholo ny filohan'ny ateny miara-pirenena ankehitriny ka nareo avy amin'ny fanoherana koa nisany napantany aloha tenenina hoe tsy izay avavako député amin'ny fanoherana mitsidy an'izany ambali dia ny avy sy neva mba mifameno fa mba aloha ranga ohatsapa le resaka orean'ny vahoaka izay tsy député fa ny député amin'ny fanoherana no nandany azy fa aminay dia tsy de raisitsika ary izy miaraba re salama miaraba tompoko ma tena tsy marina sy tena ataonare tsy mandehana nanoana anareo za tena tena hoe daraka e misy be atanjevity tena nisotony aleko mampity nametraka andrapanana teoitirana za tsy tia atram'izao atymisoratra anarana ty fa tiako tenenina amina hoe satria nytiako manonanoatra dia nanaraka io no mitsiritiavako an'izao fitirana tiako tenenina rehefa manaraka anareo rehefa ohatra azo zavatra vaingana andehana mandeha amin'izany tokoly izany fa zao nitritra nitsina taonareo manoana anareo ohatrany barady itafoana midoasakira andrasana azy hoe hitsaronareo fa dininy asakadinareo fa hoavo fa tiako dao arinao hiala aminareo satria tsy misy zavatra manjary ataonareo fa andrasana aminareo ny zavatra tokony ataonareo tsy mivoaka dia hoe tonga makaizy azonareo zany dia manaky aminareo hoe mpanohatra rehetrarehetra tokony mpanohatra mambola tsisy vokany ihany ohatra amin'izao ka raha izao mahazo ny firenena zao inona zany no tenaina aminareo mpanohatra otriny ahoaninareo dia tsy haiko hoe inona fa zay no ademiko zay fa zavatra manysatra iny fa le olona ve raha ohatra ka tena raikitra le action andeha tsy adidika za samyre so adidika za sy ianao ianao a izay teniny tsy mety a mpanohatra izay a maninona moa zany dao tsika ifampitantany efa misy antso raisitsika ny antso raha tsy mifampitantana tsika tsy vitana bureau politique ny RMDM rery miaraba tompoko fanaty mifampiarapa miaraba tompoko raha ohatra ka hoe hofakafakaina ny zava-misy na le boky teny fiainana ihany zany le many zaraiko hoe io va olana fa tsy ampiaritsika le zao zao dia mifampitoraka tsy mba manao autocritique mihitsy mpanohatra fa rehefa fantatra ny toetrany mpody io fa fantatry io potsisy tio nanonga tanjakana tsy maharitery io fa nilegalizeny mpanohatra legalizeny le voahongana nandeha indray dia le voahongana sy le nahongana niaraka tamin'ny 73 député fa lalanina ny olona zavatra nisy zany fa tsy forona mandeha nresaka tatirena ray ihany reo dia ohatrany manamarina ohatrany tadomoa dia lasa kivy le olona dia aizako le tsy ho pouvoir indray no menazy sy zay 24 heures avena 24 heures mijerevo tsara vo mihery vo miteny dia le tenenina ny telefona hoe davida tely zay le afaka ao anatin'le ao anaty baiboly le davida kely sy govana hoe zanaza tena miaiky an'io a ary nahoelana oengana
io ny fiangatsika raha vo tsy maneky tsika badavita kely raha vo tsy maneky tena mihitsy any adversaire iny ka voly atabe ka matsy vola ny frantsay aizako ny vetansanora mety manjony le gasy samboriny tonga ny foici c'est la France de iny de tonga entinetsika amin'olo mpankata de enti-po fotsiny jerevo tsara ny hery aloha vo miady rehefa tsy manana hery hoentina miady am'le voly aby raha tsy resy lazy tsika tsy afaka nandray mpanapatety fa raha mbola mietety tsika mahery tsika ndray no menace Voilà, 24 heures zay tsy arika rehetrarehetra nisy dolo tsy miroro manandy tany menace fa aminy kely zavatra de malemy izy zao misy tina tiny reny iza tsy manana an'ireny tiny iasy zany ny vahaolana torinareo de hoe le boky tenin'ny fiainana efa ao daholo le vahaolana ozy izy tsika moa zany tafiditra anatin'le herinandro masina artizoma ty de manana ny tantara manokana ao anatin'izay herinandro masina zay reka aby maty zao manko zao lafa misy miteny azy amin'ny famametakolaka mihitsy na manao bizo am'izao fa sao de reny le hoe hevitry ny mpiano hoe nefa misy antso ve ao ry technicien na rehefa misy antso ao de raisitsika amin'ny fitiavana izy aloha de manao iny fanazavana indray rehefa avy eo miaraba tapitra miaraba e nanahoana zay ny tompoko tsy vida kely hoe sady tatangoliata zany ragasy efa maneko anao teto ny verser tadidakena fa tsy da vita mihitsy ho any no hoe nanotsana ny zany tsy mitompony tsy alao ianao ty tatao hoe kely ragasy de omeo mazava be le formule omeo mazava be hoe inona le miverina ampary fa tsy miverina ampary ve zany hoe miady ao amin'ny famarinany zany de eny efa tsy zay ny tena idirako rangafa le resaka ny vahiny tsy hoe manampy ny vahiny fa olon-dehibe no miresaka tokony hoe rehefa mifampiresaka rehefa mifampiteny de mifampiaina fa tsy ohatran'ny zazakely hoe kapohana vo anao action miverimberina foana mantsy le action fa averina ve zany neuf zay ve zany le hoe action averina ny sakoroka averina ny fandobana zay ve le action fa tsy mety mihitsy hoe mifampiteny de mifampiaina olon-dehibe fa tsy maintsy kapoka zany miainga zay vo mifampiaina zay zany le anankiray le hoe action lava tsy tovizako ny randrisiny teo aloha fa tokony mahay miaino mpitondro zany ianao olon-dehibe rangasy tokony mba manana an'izany kapasité zany na de tsy mahay manao zavatra ary tokony mba mahay miaino de manontany rehefa tsy mahay ohatrohatr'izay ny fijeriko azy zay mihitsy zany zao lefa mila mazava satria sady manampy anao izy zany no mitondra valiny ho an'ny setriny ao an'le mpiantso hafa sy le reo le manana le eritreritra mitovy hoe inona le hoe action isakoriko hidina an-dalambe mandroba ifampijinjeto etsetra sa hoe le amin'le gasika mako manana zay lalatsaina mba tsy ilazako hoe tena valeur atsika mihitsy le hoe ny hevitra tsy azo tsy amin'olombelona de zay zany le izy terabary de mifampiresaka mifanaja ny samy lehibe tsy azoko hoe inona tokotry moa le action tedavin'le olona fa ho anay da tia mifanoerana ndray le opposition par intelligence de zay ny teny hoe jaony tsy mety le fanjakana nefa tsy niaino akory na niaino ihany fa tsy ny rara iny anjaratsika vahoaka mandeha manampy an'le mpanohatra hoe tena matsiaro mijaly kosa ranga zay efa mba niteny reo olona reo andaotsika vahoaka mba hanao an'ity azo atonga zany raha mato lalakina rakotondraza fo antena an'iny tamin'ny ola tely amin'ny mpanohatra hoe zo fototra nanan'ny olombelona ny midina an-dalambe fa maninona an'izao manjary hoe midina an-dalambe raha rana satria nahatsapa ve ngy aprefie fa
nisy tsy netiny nataony ka matao aty zao de sanatria hoe isy anakorotana tsy le vahoaka mihitsy mipanakorotana fa matory vahoaka reo mikorotana misy basy mipoka ao izany tompony basy tsy ny vahoaka misy hoe basy vavako gazety nisy an'zay olona ka rehefa tsy mataty mivava-mbahoaka de aza mitondry ohatrany ray aman-dreny io eny ary efa misy antso manaraka andray ozy izy ny technicianao de raisiny anao miaraba tompoko manao hoany e salama tompoko zahay aty ambodreny any o ambodreny boriboritany faharoa za ny firenetsika aloha zany de nidirandoza mihitsy natongavany io radioely sy oporongony raha ohatran'io zany de tsy manana tena tsontsontsony fa ny felany io no mahamaiky anay tena nidirandoza mihitsy ny firenena nidirany io sy ny forongony io donge zao malagasy lasa mitsarabazana lasa mifamono katrany mampalahelo ohatranay no toko zany de tena lasa katrany mihitsy samy mitondrany io radioely sy ny forongony satatopoko zany zany zao efa zavatra hafa ny azony andrasany zany ary le izay zavatra hafa zay mihitsy natao itsika miara-miasa ny fahombiazana mbola averika any tsy adidiko za samy reny nefa adidiko za sy anao zay mitambatra vata zay misaraka fasika mitabea tsy lanin'ny foza afandray zany oabolanao zany ho vainao ndray lay tantara misy collégienne angeny am'rove collégienne me nio any tantara zadiny fa ny ministre mpitona tenin'ny gouvernement de efa nyteny fa tsy azo hovaina ny tantara fanovaina ny tantara misy an'le ramatoa atao hoe princesse iny koa de mbola manamafy an'izany hoe aza hovaina ny tantara fa manakorotana saim-bahoaka sy ny sisa de zay manakorotana saim-bahoaka de andraisina fapetra miresaka préfet mantsy to préfet zany de préfet betraikefa mihitsy am'zay préfet rehetra satria maro an'zay mpitondra teo zay fa izy préfet teo foana ilazana aminao zany fa hoe ny fanapaha-kevitra raisiny ve manahoana sa manao tena ny teny mitondra ten'ny gouvernement hoe azo vaina ny tantara fa ny tantara nge hoe efa nio ve taiza teto Madagasikara nisan'zany hoe rova amin'ny Madagasikara zany ny rova merina nisy an'zamby voasoratra anaty boky ary nisy an'ny hoe ascenseur ve zany rova am'mpanjaka zany io ny collégium io eny ary efa misy antony aloha tapaka izy eny ary efa misy antso izy ino de raisiny izy aloha miaraba tompoko salame allo top radio miarabanareo top radio za zany mba te antany kely ho an'le olona le vahiny ao eny tompoko miarabanareo ray aman-dreny miarabanao e de mbola tsapatsika ihany ve asamy zao fa le resaka fotsiny tsy misy raha iny fikaravatany balany andro foany sisa mangeratena fotsiny sika mbara arnareo vahoaka nefa voka fa ely fa nareo mitsita mihitsy hoe inona marina ny tena ataonareo ka inona ro ataony vahoaka raha ohatra zao vahoaka andalabe fa tsy misy fitarika sisy lohany ianao iny le olona ianahananao iny eo zay ke ny lananareo iza efa namaly lapanareo hoe iara-ikatana e zao hoe fafikatana hoe main-dalamain zay foana ela veliverinareo fa zay de tafony olona anareo tsy hita hoe iny tsy tarika tsy anao iny fa resaka fotsiny irena oa zafaty fotrany mafafana le resaka angamba tsy fantatro hoe eny ary tompo angamba tsy fantatro hoe teto Madagasikara ve anao sa taiza fa ny zava-misy ange mpanohatra foana nitarika mouvement teto aloha aketo e jeritsika ezitsika fotsy jeritsika tamin'ny 23 juin 2023 ny RMD mahita tao Belgique tao amin'ny macro Belgique fa teo ve anao io aon'zay lazany hoe tsy milaza za efa niteny taminazy matahotra fa minoa fotsiny any ny zava-drehetra miandro fotoanany fa ny fotoanany zany tsy za eto akory nilaza aminao hoe am'zao na am'zao na am'zao fa za efa mampiprevenir anao zay hoe tsy maintsy ho tapoka ny 9 andro fa ndray andro an'Andriamanitra eny ary anaraka dokandray aloha tsika de manohy ny tapany